fanokafana ny fampirantiana izay atao eo anoloan'ny tranombokon'olona Analakely. Ny hetsika rehetra ho atao amin'ny fankalazana zany dia miopana amin'ny fitetezana faritany ankoatran'ny Antananarivo, ary ny tena ivon'ny fankalazana dia amin'ny 20 volana Desambra izay totosaina any Antsirabe. Ny tena tiana aseho zany dia ny hoe ny gazetinga dia mbola miroborobo sy mbola mandeha tsara na teo nanandalo krizy samihafa aza dia mbola mampifanitika ny olona, ka ny olona rehetrarehetra zao izay hitanareo mpamaky gazetinga dia rehefa mamaky gazetinga izy dia mitombo foana ny tatabava, ny mitsikitsiky, mimeme ohatrohatran'izany. Dia izay no zava-dehibe ho anay zany ny fahalalana fa misy olona be dehibe mifalifaly sy afaka miala voly rehefa mamaky ny gazetinga nandritra izay 5 taona zay. Ka izay le fanlazaiko teo hoe ny gazetinga dia ny sarababem-bahoaka. Sarababem-bahoaka mihitsy tsy mifidy sarangan'olona, tsy mifidy taona fa na nazaza vao mandady ary efa mahay mamaky teny dia afaka mamaky gazetinga, na olona efa mandady azy ka efa manjoko efa antitra be dia mbola afaka mamaky gazetinga ihany koa, ary afaka mifanitika miaraka aminy. Dia eo amin'ny toerana an'io zany hitanay hoe mba be mpandalo zany ny anoloan'ny tranombokon'olona, dia izay no safidiananay an'ilay toerana.